ry malagasy mpiray tanindrazana araky ny fotoana fanomezana dia androany no anolorako atsika ny hira zay noforoniko ny feony amin'ny mahasivy amby roapolo martsa ny androandroany nefa dia misy tononkalo ihany koa efa nosoratako efa elaela ihany zay fa mbola tsy novakina toy masom-bahoaka ka ho atolotro atsika ampitiavana satria tononkalo mifandray amin'ny fitiava-tanindrazana koa izany dia ho fahatsiarovantsika ny tolom-panafahana tamin'ny 7,730. Eto mpanombohana dia tsy adino voninahitra neo an'Andriamanitra ny miavondrindra ary fiadanana neo atsika izay nanehoany hatsara-pony. Tsy ho lava sasiny taky ny angolo taorovitra fa dia atolotro anareo ampitiavana ilay tononkalo na ampitondrako ny lohateny hoe nofinofy. Indro misy tononkalo mba tsy ho verina andalo ny nofinofin'ireo razana maty ho any tanindrazana. Nofinofy mamy ka namoizany indrany hitakiny fahafana fa leovatena tsy anafana madio tsy misy tasy ho atsika malagasy. Ho antsika rehetra tiny ny nofinofy mba niriny ny gasy rehetra ifankaty hiadanasy riary hifanampy fampitsinjo ny kely aza dia amindro fifankatiavana no anjaka ho topoina sy ho mpanjaka sanatria rery tany ka nifanohitra am'izany ho any gasy zay lalaiko ka namoizako ny aiko raha tsy zano zava-pona lasa matimaty fona. Ho antsika no tolorana tonga atraiza zao lay sorona ho antsika no lalaina ka namoizany ny aina tsy tamboko tenenina ny asa mila fanarenana ny fahamarinana hajoro ny kolokolo de hakoro hamasinina ny asa mila vadika ny rasa. Zao aloha tsy teanenina ka de niraisiko ny penina mba tsy ho verina andalo de nataoko tononkalo ny nofinofin'ireo razana maty ho any tanindrazana. Masina ny tanindrazana. Iny zany ny tononkalo nosoratako efa elaela ihany izy iny, nisy fotoana saika makina azy teo anatrehan'ny fikambanan'ny poeta tany akaikin'ny Genève fa tsy tanteraka tamin'izay fotoana izay fa androany zany ny fotoana nahabeky azy. Ny faharondray dia hira haitsika ny tonony satria i Jesoa no nanoratra ny tonony dia ilay vavaka nampianarin'ny tompo. Izaho kosa ndray no namorona ny feony araky ny hira ihany koa hira atao any am-piangonana izy io hoe fantatray fa miasa ianao manomana izao tontolo izao vaovao ny asanay dia atolotray miara-miasa aminao izahay. Ka dia miara-miasa i Jesoa namorona ny tony zany namorona feony mba hikanto ilay vavaka nampianarin'ny tompo mandritry tena nefa afa tsy manam-pahaizana momba ny arrangement ko miantso an'izay rehetra mahay mba handray ity rity dia hifanampy hanatsara azy mba ho kanto rehefa aveo. Andriamanitra fitiavana fanasy famarinana ho tonga tany any mpanjakana rainay any ndanitra ho amasina ianaranao ho tonga ety antany any ny fanjakana ho tanteraka niny sitraponao ety antany takany any ndanitra omeo anay any antonganay isanandro ka avelao reny fahotana
izay mamamelanay amin'ilay ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery voninahitra mandraky izay. Mbola tsy tena masaka tsara moa izy iny fa ampitiavana sy any ampanetretena no fiantsokan'ireo manam-pahaizana momba ny arrangement mba hamboatra azy. Koa izay indray aloha no masaka androany fa tsy adiniko nareo a Madagasikara hoentiko ambavaka mandrakariva. Ary tao anatin'ny toritenin'ny Papa Ray Masina androany dia niteny izy hoe tsy manadino ny olona tiany i Jesoa. Fantatro fa tiany Jesoa ary zavatra lehibe amiko zany. Fantatro ihany koa fa tiany Jesoa izao tontolo izao. Ary mino aho fa henony ny fahoritsika amin'izao fa aretina izao. Na izany aiza nefa dia mitodika amin'ireo mpitondra fanjakana. Nanao fanambarana ny sekretera generaly ONU omaly fa misy 10 tapitrisa hanampiana ny Afrika amin'ny fiatrehana izao valana aretina Covid-19 izao. Koa miantso anareo mpitondra, maiky ty antsoko ity, omeo sakafo ny olona. Maiky ty antsoko ity, mangatà ianareo vola dia omeo sakafo, anaterana sakafo isa-tokantrano ny olona. Fa raha tsy izany dia tsy ho tafapetraka ilay fampihoboana, mihiboka, mila mihiboka isika rehetra. Ny tsinay anefa tsy mba vatsy. Koa mandiny ianareo mpitondra, aiza ny alika anao lefa hapiditra ny olona anatin'ny tranony fa ny antson'ny sakafo politika ny kibo. Voky ny olona alao izy hinany. Mangatalo fa efa nilaza ny sekretera generaly ny firenena mikambana fa misy fanampiana ho an'ny Afrika. Koa zay ny izotomako ny hevitrareo. Fandrotrarana tananao aloha tsy manakana ny lalanareo na maningotra nareo mba enjera fa misitona fotsiny ny sainareo mba handinika. Fa mivailandry ray ndrala hono tsy marary fa za miteny anareo tsongo tena tsongo fon'olona fa iray ihany sika malagasy toy ny lambo motavo ary toy ny trano tsy misevaratra ka zay tsy maleky alofana toy ny tanana visy havanana. Raha marary ny ray dia ny ray manampitampi. Ka izay ny ilazako hoe aoka ianareo mpitondra tsy ampiasa hery fa anao ampandiniana sy ampahendrena. Mila sakafo ny olona vao azo idina ao anaty trano. Koa mangataka aminareo antsomaika homeo sakafo ny olona izao dia izao. Tsika ihany no hiady hanavitra ny tanorazantsika amin'io ady amin'ny valana aretin'io. Sika ihany no hampandroso azy rehefa sitrana firenena. Koa misaotra tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy, masina ny tanina.